Izay ny amin'iny fa lafim-baovao afantanteraka kosa indray nitrangana loza mpifamoivoizana nampalelo kosa tetsy Atsofinondry androany moto iray no nitondra tamin'ny fiara lehiben'ny Jiramana nodidina tamin'ny 3 ora tolakandro tanoany dia jerentsika ny sary mirakitra izay fanadidina izay. Isan'ny lalam-pirenena ahitana lozam-pifamoivoizana matetika vokatry ny ataon'ny mpitondra scooter ny lalam-pirenena fahatelo miazo ny talatan'ny volonondry iny. Azo lazaina ho isan'ny tsara mantsy ny lalana RN3 iny ka manararaotra ireo mpitondra scooter amin'ny fandehanana mafy. Manampirofo izany ity trangana lozam-pifamoivoizana teo Atsofinondry Sabotsynamehana ity. Misy fiolanana alohan'ny idiran'ny tanàna Atsofinondry raha avy any Sabotsynamehana. Teo amin'ny fiolanana io no nisy motoscooter iray no avy hatrany dia namantana tany amin'ny camion iray satria tsy nahafeny familiana intsony ilay mpamily scooter ka avy hatrany dia nandona ilay fiara lehibe. Io fiara lehibe io dia camion any Jirama ary nitondra potonjiro. Tena potika tanteraka ilay motoscooter ary niparitaka tany amban'ilay camion nipotiky ny vatany. Niparitaka nanenika ny arabe ihany koa ny ran'ilay mpamily scooter toy izany ihany koa ny menak'ilay moto. Nentina avy hatrany tena amin'ny hôpitaly Anosy Avaratra ilay naratra saingy nasain'ireo tompon'andraikitra tao nentina nakany amin'ny urgence any amin'ny HGRA noho ny fahitana fa tena ratsy be ny faharatrana nanjo ilay mpamily scooter. Raha ny filazan'ireo nanatrika ny loza dia kely ny fanantenana amin'ny ahaveloman'ilay mpamily scooter satria tena mafy be ny fandoman'ilay camion. Ireo polisy avy eo amin'ny komisariat Sabotsynamehana no nandray an-tanana ny raharaha sady nandrindra ny fifamoivoizana. Tokony hitandrina ireo mpitondra scooter satria hita fa maro tokoa ireo mitrifana eny amin'ny arabe nefa iaraha malala fa tena marobe ny fiara mifamezivezy.